Olitra ny arahaba tompoko. Isy fantalovana rindrin-drahona indray na le antsoina hoe front ao atsimon'ny Madagasikara ao manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao. Vokatr'izay indrindra dia miandrandra orana tandrifin-drahona ny any amin'iny fatra atsimon'ny nosy iny amin'ny alakamisy raha toa ka vinavinaina ikisaka any atsimo atsinanana sy afovoany atsinanany nosy izay manomboka amin'ny zoma makany amin'ny farany herinandro. Vokatry ny fantalovan'io rindrin-drahona io ihany koa aorian'ny fantalovan'izy io dia hiteraka alon-drano vaventy izy ka aherina ahery be ny ranomasina any amin'iny morotsiraka atsimo sy atsimo andrefan'iny manomboka amin'ny alakamisy manodidina eo amin'ny 3 hatramin'ny 5 metatra ny ahavon'ny onja mety hisy araka any ny fiakaran'ny ranomasina amin'ireo toerana izay mora tondraka. Entanina ny mponina manamorona ny ranomasina sy ny mpiandrika mba hitandrina fatratra na tsy ampiasan'ny ranomasina mihitsy manomboka amin'ny alakamisy satria ahery be ny ranomasina. Torohevitra moa dia tsotra ihany arao atsakany sy andavany foana ny toromarika omeny manam-pahefana ny fotony isorohana ny loza mety isy eo. Mihitatra amin'ny morotsiraka afovoany andrefana zany hoe eo Amorombe hatrany Besalampy izay alon-drano vaventy izay manomboka amin'ny zoma makany amin'ny farany herinandro. Raha ny vinany toetry ny andro akapobe eto Madagasikara kosa dia saika mety hisy tandrifin-drahona iserana ihany ho an'ny ilany atsinanany afovoantany amin'ny zoma makany amin'ny farany herinandro. Vinany toetry ny andro amin'ny rapitsy maraina raha jerena amin'ny antsipiriany dia azorana malefaka ny vao raina morotsiraka mifaritra Sava, Ambatsoa ary Analanjorofo mifaritra hafa dia maina ny andro amin'ny akapobeny na ibahan toerana kokoa ingaby masoandro aorian'ny zavona na azavy tamin'ny maraina ho an'ny afovoantany sy any amin'iny faritra atsimo iny. Raha ny tolakandro kosa indray dia mety azorana tandrifin-drahona ny manodidina Samborano, Andrahona, mety hisy any Nerjika isina orana tandrifin-drahona indraindray any amin'ny faritra Ivatovavy, Fitovonany ary Atsimo Atsinanana. Iverina Andrahona amin'ny fiafaran'ny tolakandro ho an'ny tapany atsimony afovoantany. Ny faritra hafa dia maina ny andro amin'ny akapobeny na ibahan toerana kokoa ingaby masoandro fa ny alina no mety hisy Erjika hisy orana tandrifin-drahona noho ny fanatonan'ilay rindrin-drahona na front ao atsimon'ny Madagasikara ao dia mety azo orana tandrifin-drahona morotsiraka mifaritra atsimo andrefana sy Androy. Raha ny vinan'ny maripana indray manodidina eo amin'ny 9 hatramin'ny 2 degré ho an'ny afovoantany zany hoe mbola afana hatrany aloha zany ny andro amin'ny akapobeny na dia somary atsiaro mangatsika ihany aza ny vao maraina ho an'ny afovoantany. Morotsiraka atsinanana manodidina eo amin'ny 1 hatramin'ny 2 degré ary eo amin'ny 3 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. Mananka 9 na 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana ny Madagasikara. Vinany toetry ny andro ny alakamisy kosa indray ary dia mety mbola ahitana zavona ihany ny vao maraina ho an'ny faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Mety hisy orana tandrifin-drahona ihany koa indrindra ny alina ny any amin'ny manodidina Samborano torak'izay ihany koa ny any amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy, Fitovonany, Atsimo Atsinanana ary ny tapany atsimo ny faritra Aloatra Mangoro torak'izay ihany koa ny manodidina ny Fianaratsoa. Vokatry ny fanatonan'ilay rindrin-drahona ao atsimon'ny Madagasikara ao dia azo orana manomboka ny maraina toy izay amin'ny tolakandro sy ny alina ny any amin'iny faritra atsimon'ny Madagasikara iny izany hoe any amin'ny faritra atsimo andrefana, Iorombe, Androy, Anosy mihitatra hatrany Atsimo Atsinanana. Vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana misongadina aloha fa ny any amin'ny faritra atsimo iny ihany no hisy fidina ny maripana ambony indrindra. Manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 2 degré zao ho an'ny afovoantany, 1 hatramin'ny 3 degré ho amin'ny morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 2 hatramin'ny 4 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana. 9 na 7 degré hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra Sofia, Boeny ary Betsiboka. Andao faranana ny vinany toetry ny andro amin'ny zomary izay araka ny efa natsidika teny am-piandohana dia somary mikisaka any amin'ny faritra Atsimo Atsinanana sy afovoany atsinanan'ny Madagasikara iny ny orana tandrifin-drahona. Araka izany dia hisitraka orana ny manodidina ny faritra Analanjorofo, Atsinanana, Vatovavy, Fitovonany
any Atsimatsinanana alaotra mangoro nitorak'izay ihany koa moa ny manodidina Samborano dia saika ahitana orana tandrifindraona trany amin'ny fiafaran'ny tolakandrina ny alina iverina andrahoana mety isy ihany ny herijika isina orana tandrifindraona indraindray amin'ny fahatra sasany amin'ny ilany atsinanana ny avoatany mifahatra hafa dia maina ny andro amin'ny akapobeny na ifandimby ao ndrahoana sy masoandro raha ny vinan'ny maripana indray dia manodidina eo amin'ny 5 hatramin'ny 30 degré zao ho an'ny fahatra anatiny 20 hatramin'ny 12 degré morotsiraka atsinanana ary eo amin'ny 20 hatramin'ny 30 degré kosa ho an'ny morotsiraka andrefana mananka 7 degré hatrany maripana ambony indrindra any Betsiboka sy Sofia izay ny mahakasika ny mety hotetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao dia indro atolotra anao indray ny tamin'ny fahatony-drivotra eto Antananarivo sy ny manodidina raha tazantsika amin'ny kisary izao dia somary nisy fiakaran-kely ny tamin'ny fahatony-rivotra teto Antananarivo na izany na tsy izany aza nefa dia azo lazaina ho amin'ny antonony ihany zay amin'ny akapobeny manodidina ny fiatrany OMS avokoa ny rehetra voaray raha mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho amin'ny antonony hatrany amin'ny akapobeny ny tamin'ny fahatony-rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina dia zay indray raha vinan'ny toetry ny andro ato anatin'ny 3 andro avy manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko.